Amin'ny mazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana dia manana anjara toerana lehibe ny hazo sy ny ala ary ny zava-maitso rehetra, na eo amin'ny lafiny ny fambolena na fiompiana na ny jono izany. Nanatanteraka fambolena-kazo araka izany ny fianakaviam-ben'ny Ministeran'ny ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono teny amin'ny fokotanin'ny fonenana komuna Imeritsiatosika distrika Anarivomamo ny asabotsy 7 febroary 2020 lasa teo. Izay adidy sy andraikitra lehibe ho an'ny ity ministeram-pian'ny fanatsarana ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra ity ary mipaka mivantana ihany koa izany eo amin'ny lafin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Ny fambolena hazo zany raha ho an'ny ministera izay sahanay manokana dia tena manana asa lehibe eo amin'ny famokarana satria ny sahandrika na le bassin versant zany be dia be nefa sima eto Madagasikara dia manjary misy rika zany izay mitondra tsanga midina ny anatin'ireny lakan-drano isan-karazany izay ajariana reny, reny tohadrano izay amboarina reny divitry ny fasika, divitry ny atsanga ary nareo le lakan-drano natao amohan-drano arany dia noho izay ilay fahasimbany sahandrika izay noho ny tsy fisian'ny hazo noho ny fisian'ny doko-tanety dia misy fiantraikany lehibe amin'ilay famokarana. Dia manome ohatra zany mivaingana ny ministera sy ny mpiara-miasa rehetra hoe ilaina ny manao fambolena-kazo fiarovana sahandrika. Amin'ny alalan'ny fambolena-kazo dia izay zany natao tety ary mamporisika ny tantsaha rehetra, tsy ny tantsaha ihany fa ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy, ny olom-pirenena hoe tokony mandray anjara amin'izany tsika satria zany fahavitantena ara-tsakafo zany dia programantsika malagasy manontolo zany. Asantsika tsirairay ny olom-pirenena rehetra zany dia tanina tsy ampokosihana mba handray anjara fiarovantsika ireo sahandrika ireo mba hiarovantsika ireny tampam-pamokarana rehetra na tanety na tanimbary manerana ny nosy. Elaran-tany mirefy 2,7 hektara no nampiasana tamin'ity fambolena-kazo ity. Miisa 340 ny fitambaran'ireo zanakazo voavoly ka ny 300 tamin'izany dia nososoana ary ny 200 kosa dia novolena tamin'ity androany ity. Raha tamin'ny herintaona dia nahitana fahombiazana ny voly hazo izay natao satria raha ny hita tetỳ an-toerana dia 800 ireo hazo novolena dia varina sy maniry tsara avokoa.